Alahady fahenina ambin'ny folo manaraka ny trinité zao ry havana. Alahady farany amin'ny volana septambra amaranantsika ny lohevitra hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato ho araha amin'ny hira faharoa ambin'ny folo andininy voalohany faharoa fahatelo ary aorian'ny vavaka dia mipetraka isika. Ny salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny hira faharoa ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo fideranan'ny tompo mpanjakabe indrafo. Salamo fahadimy amby efapolo amby zato ny andininy rehetra iarahantsika rehetra mamaky izany. Ananotranao ary Andriamanitra mpanjako sy ankalaza ny anaranao ankalazanao isanandro sy idera ny anaranao mandrakizay. Lehibe Jehova ka tompon-drenana indrindra ary tsy sakatra ny saina ny fahalehibeaza. Nitarany kareka samy idera ny asanao izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Nilaza ny voninahitry ny fiandriananao sy ny asanao mahagaga no saintsainiko. Niery ny asanao matahotra no tenen'ny olona ary ny fahalehibeazanao no lazaiko. Anonona ny fahatsiarovanao amin'ny fahatsaranaao izy sy ody ny fahamarinanao. Mamindra fotsy miantra Jehova, maro kosa be famindrampo izy. Manisy soa izao tontolo izao Jehova ary ny fiantrany dia amin'ny asany rehetra. Jehova mideranao ny asanao rehetra ary milonao masina misaotranao. Milaza ny voninahitry ny fanjakanao izy sady miresaka ny herinao mba hampafantarina ny zanak'olombelona ny herinao sy ny habe ny voninahitry ny fanjakanao. Fanjakana mandrakizay ny fanjakanao ary hiatra ny taranakafana mandimby ny fanapahanao. Jehova manohana izay rehetra efa ho lavo sy mampitraka izay efa ho tratran'olotra. Ny maso izao rehetra izao miandrandranao
ary ianao manome azy ny alina amin'ny fotoana. Manokatra ny tananao ianao ka mampifotsy zava-miala rehetra. Marina Jehova amin'ny lalany rehetra, sady mamindrapoa ny asany rehetra. Jehova dia akaiky izay rehetra miantso azy, dia izay rehetra miantso azy marina mitoa. Amefany ny izay matahotra azy izy, ary hainy ny fitarainany ka mamonjy azy. Miazo rehetra tsy azy Jehova, fa ny ratsy fanahy rehetra kosa indrindra. Ny fidirana Jehova no teneny mivavako, ary aoka ny nofo rehetra ankalaza ny ranomasina mandrakizay zoria. Amen. Isika ivavaka rainay mandrakizay anao Tompo, izany tsy ankalaza anao, izany tsy hanome asina anao, be fitiavana sady marina ny be famindrampo. Ananatra anao tokoa zay ka mankalaza anao noho ny fitiavanao mahery. Raha ny fironao amin'ny olona dia fantatra fa Andriamanitra tsy te ho rery ianao, ka nanao hoe andehantsika morona ny olona tahaka ny endritsika, tahaka ny endrik'Andriamanitra nanaovana ny olombelona. Zamy dia fitiavana nataonao miavaka noho ny biby rehetra izay. Ary rehefa lavy ny olombelona ka nanota, tsy navelanao irery, naniraka n'ireo mpanomponao marobe ianao, naniraka mpaminany ianao. Ary tamin'ny fotoan'andro dia naniraka ny zanako anao Jesu Kristy ho mpamonjy zao tontolo zao, nividy anay tamin'ny rano. Ka dera laza ho anao Andriamanitra, izay nanomana toenanay anan-danitra, ka nanome anay ny lovan'ny Kristy zanakao. Zany ny mahafan'Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana ka tsy te ho rery, fa maka olona mba hiara-monina aminy. Tsy vitan'izany ihany fa amin'ny fiainany andavanandro, tantaninao izay nivimbininao, nalaminao zahay ka tonga amin'izao fotoana izao. Tsy noho ny hery na ny tanjakay na ny fahaizanay, fa noho ny fitiavanao izay mandrindra mandamina ny fiainanay,
ko atrefeny tompo zao fanompoana masina izao mba handraisanay ny fitiavanao marina tokoa hitenenanao aminay ary andinianay tena indrindrandrindra nanavoazanao anay amin'ny famelan-keloka koa miara aminay tompo amasino ny olona rehetra tianakaviana rehetra amin'ny toerana rehetra mandray zao fanompoam-pivavahana izao satria fantatray fa eo afovoan'izy ireo tsirairay avy Kristy dia le Kristy izay nampianatra anay hivavaka manao hoe masina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao ataonay sitraponao dia tantatana ny andanitra meonay ny anasaza aminay ary mamelany atikay tahaka ny amelanay izay meloka taminay ary azo mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafanay miratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Hipetraka isika anao nira fa fita amin'ny fitopolo amin'ny zato ny andeniny voalohany sy ny faharoa hiomanantsika amin'ny fandraisana amin'ny tenin'Andriamanitra. Teny izay voalahatra ho antsika nio ry havana dia ny voalohany dia amin'ny pitoriteny toko fahavalo ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Pitoriteny toko fahavalo andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Hovakina aminaran'ny tompo izany. Izany rehetra izany dia efa hitako avokoa ka nampiasako ny foko nandinika ny asa rehetra tao aty ambany masoandro. Misy andro anapahan'ny olona ny namany ka ampidirany loza aminy. Ary tamin'izany dia hitako ny ratsy fanahana levina ka tafiditra. Fa izay nanao ny marina kosa dia lasa niala tamin'ny fitoerany masina ka noadonoina tao an-tanàna. Zava-poana koa izany. Saingy tsy tanterahana vetivety ny fahamalina ny ratsy atao, dia izany ny fikiran'ny fony zanak'olombelona amin'ny fanaovany ratsy. Eny, fa na dia manao ratsy injato aza ny mpanota ka ila velona iaminy, dia fantatro kosa fa isoa ho an'izay matahotra an'Andriamanitra dia izay matahotra eo natrehany. Fa tsy isoa ho an'ny ratsy fanahy, fa ho tony aloko izy ka tsy haharitra ela, satria tsy matahotra eo natrehan'Andriamanitra. Ny vakiteny faharoa dia nalaina amin'ny Timoty voalohany, toko voalohany ny andininy fahadimy hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Timoty voalohany toko voalohany ny andininy fahadimy hatramin'ny faharaika ambin'ny folo. Hoy Paoly apôstôly. Fa ny antony didy dia fitiavana avy amin'ny fo madio
sy fietreretina tsara ary finoana tsy maintsara velatsy izay nivilian'ny sasany ka nany ho any amin'ny tary foana izy dia olona zay teo mpampiana dalàna kanefa tsy fantany akory izay lazainy na izay tompony. Nefa fantatsika fa tsara ny lalàna raha entin'ny olona arak'izay antony, ka fantany fa tsy olona marina nanaovana ny lalàna fa ny mpandika lalàna sy ny maditra dia ny tsy matahotra n'Andriamanitra sy ny mpanota, ny olona tsy manaja izay masina sy ny olona vetaveta, ny mpamony ray sy ny mpamony reny, ny mpamony olona, ny mpijangajanga, ny sodomita, ny mpangalatra olona, ny mpandainga, ny mpianiny tsoto, ary na inona manotra ny fampianarana tsy misy kilema araka ny filazana tsara ny voninahitra Andriamanitra finaritra zay natolotra ho adidiko. Manaza antsika hitsangana maky ny filazantsara. Filazantsara soratan'ny Marika 2:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 2:20. Marika 2:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 2:20. Ary ny teny taminy izy ka nanao fanoharana hoe nisy lehilahy anankiray nanao tanim-boaloboka ka namefy manodidina sy niady fa miazana ary nanao tilikambo ka naofany tamin'ny mpiasa tany izany dia lasa nankany an-tany hafa izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia naniraka mpanompo anankiray izy hankany amin'ny mpiasa tany handray amin'ny vokatry ny tany voaloboka. Fa ireny sambotra ilay mpanompo sady nikapoka azy ka nampiala azy maina. Ary izy naniraka mpanompo anankiray koa ho any amin'ny ray, fa io koa dia noratrainy lohany ka nalany baraka izy. Ary naniraka anankiray koa izy, fa io kosa indray dia novonono faty, ary maro koa ny rany, fa ny sasany nokapohiny ary ny sasany novonono faty. Ary mbola nanana anankiray izy dia ny zanany lahy malalany, ka noho ny farany dia naniraka azy hankany aminy izy ka nanao hoe hanaja ny zanako izy. Fa izany mpiasa tany izany niresaka hoe ity ny mpandova, andeha vonotsika izy dia ho antsika ny lova. Ary rehefa nisambotra azy izy dia nahafaty azy dia namoaka azy teo ivelan'ny tanim-boaloboka. Ko ahoana no ataon'ny tompon'ny tanim-boaloboka amin'izany? Ho avy izy dia andringana ny mpiasa taminy ka omeny olo-kafa ny tanim-boaloboka. Ary tsy mbola nivakianareo va izao soratra masina izao? Ny vato izay nilavin'ny mpanao trano dia izy no efa tonga fehizoro avy tamin'i Jehova izao ka mahagaga eo masontsika. Ary mitady sambotra azy izy ireo, nefa natahotra ny vohoaka izy satria fantany fa mitenany ihany no lazainy tamin'izany fanoharana izany. Dia nandao an'i Jesosy ny olona ka lasa. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao fahamarinana. Amen. Vavaka isika. Tompo mamy ny teninao, teny velona. Izaho miteny izany nefa tsy hainay raha tsy ampianarana anay. Ko mianta aminao zay ry fanamasina mampianara anay. Mianta aminao zay ry Kristy mampianara anay tahaka ny ampianaranao mpianatra fahiny. Inona moa no sakafo ho an'ny fiangonanao, ho an'ny zanakao afa-tsy ny teninao, tsy ny mofo ihany ny veloman'ny olona fa miteny rehetra lokon'ny vavanao. Ka mitenena tompo ao fa vonina hianatra sy hiaino izay mpanomponao. Amen. 7:70 ny andininy voalohany mialohany andraisantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra. Eternal
ho aminao reo rehetra zay malalin'Andriamanitra sady voantsony masina ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Marika 2:20. Ny voalohany aloha mifanoharana amin'ny voaloboka. Ao amin'ny Baiboly zany raha vao miteny hoe voaloboka zany ny fanoharana anankiray dia Israely ny ao ambadika. Israely natao hoe tany voaloboka na voaloboka Jehova. Io zany marina foana amin'ny testamenta taloha, amin'ny testamenta vaovao, any amin'ny Isaia ihany misy resaka voaloboka. Any amin'ny ireo mpaminany ireo miresaka voaloboka. Jesosy ny teny hoe izaho ny tena voaloboka. Raha vao voaloboka zany dia manambara fiangonana Israely. Eto Jesosy manao fanoharana satria tsy nino azy ireto jiosy reto mpanorandalàna reto. Dia nanao fanoharana amin'ny voaloboka izy. Voaloboka zany dia manambara foana ny tantaran'ny Israely. Dia Andriamanitra izy namboly voaloboka. Zay ny tiany resahana. Nisy lehilahy anankiray izy nanana tany voaloboka zany hoe le zanak'Israely nalaina avy tany Egipta nambolena amin'ny tany Kanana le voaloboka sy tany voaloboka io. Olona miasa ny resahana eto piasa. Eto zao piasa tsy matahotra an'Andriamanitra satria rehefa nanao kontrata amin'ny tompony tany zareo dia tsy mety hanome vokatra. Ny nanjary lasa tompony. Ny lohevitsika dia hoe miasa amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia lesona anankiroa ny tsoahantsika amin'izany. Tokony hiasa amin'ny fahatahon'Andriamanitra tsika satria Andriamanitra dia tompo be fitiavana. Tompo be fitiavana izy. Izy ny tompony zavatra rehetra aloha. Izy ny tompon'le tany voaloboka. Ny karakarainy fatratr'io. Mamboly voaloboka zany amin'ny tanin'ny Israely tsara ny voaloboka any fa izy io dia sarotra. Tsy mitovy ry havana ne mamboly voaloboka le efa ataontsika eo an-tokotany reny. Fa mandehany any Fianaratsoa raha ratsy mijery azy fa sarotra io. Asiana fefy totofana ny vodiny, rantsanana, asiana tady kely. Ka zay le tenen'ny olona hoe ty Andriamanitra zany tompo fa be fitiavana. Namefy azy manodidina, niady lavaka. Ary rehefa tonga ny fahavokarany voaloboka dia mamiky an'io zany maka le ranony tsy mora akory. Dia nasiany tilikambo iarovana azy, mila arovana koa zany izy ireny. Vita zany fikarakarana be zany dia naofany tamin'ny mpiasa tany. Inona ny dikan'izany? Le zanak'Israely zany nalaina tamin'ny Egipta, ny rantsanana daholo ny sampisampy rehetra, napetraka tao amin'ny tany Kanana, dia namena mpitsara, namena mpanjaka, namena mpanapaka, namena mpisorona. Ireo nomenareo zany natao hoe mpiasa tany. Zay mahatompo be fitiavana. Tompony izy fa be fitiavana. Inona nefa amin'ny tantara ozy izy. Rehefa lasa Andriamanitra zany navela amin'ny tao le vahoaka napetrany tamin'ny mpitondra reo mpiasa tany reo, ara-pivavahana sy ara-panjakana reo. Tonga ny fotoana mba haka vokatra izy. Le mpaka vokatra io le mpaminany reo. Naniraka mpanompo izy andray ny vokatra ozy izy. Vakitsika hoe ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Andininy faharoa sy ny fahatelo. Raha tonga ny fotoana dia naneraka mpanampoana kany mpiasa andray vokatra ny tany voaloboka. Fa ireo samatra ny mpanompo sady mikapoka azy ka mampiarana azy maina. Zay ny zava-misy. Naniraka mpanompo izy mba haka vokatra. Nidaroan-jareo le ranga dia niala maina. Zany hoe niova le toetsain'le olona rehefa nahazo zany le toerana, rehefa nikarakara tao nahitana betsiky ny vokatra amin'ny zava-misy io ry havana amin'ny fiainana andavanandro ane, na amin'ny fiainam-pianakaviana le mpikarakara ao nametrahana an'le izy na ny anankiray amin'ny olona dia mivadika. Fomba fanao koa io amin'ny tsika mitondra sampana na mitondra fokon'olona ary amin'ny fitondrana dia manao an'izany lasa tompony dia voailika ny hafa. Ary tsy vitan'izany fa naniraka hafa koa izy dia noratrainy lohany, nalainy baraka. Naniraka hafa koa izy novonono faty io. Ny sasany kapohy, ny sasany vonono faty. Ireo mpaminaminy rahana ireo, ry Zakaria, Eli, ry Elisa, ry Samuel, zay nailiky ny fiarahamonina,
iteneniny io nefa Andriamanitra ke tompony tonga amin'ny fitenitsika hoe tompony manina moa izao tompony mangataka ny atiny ary zay le mitranga mandrakariva tsy anao io fan'Andriamanitra io sampana karakaraina io na io tokantranonao io nge tsy anao ary zay misary amin'ny batisa maikery tsika mamaly moa manolotra marina ty zaza ty Andriamanitra ray tsika vahenareo mitompoko manompoko amin'ny batisa io zany aniza zany io zaza io tsy anao tsony io fan'Andriamanitra fa apetrany aminao ianao zany le mpiasa tany eo da avy Andriamanitra amin'ny tany ena nataonao taiza inona le zanako zay le vokatra rehefa mba manontany zany pastera tsy mety tezanareo le zaza mamalina koa nidiranao amin'ny fiainana mianakavy zay le mpanentsika ny mpanompon'Andriamanitra zay izy mba mampahatsiaro hoe tokony hamovokatra io zaza io iny andirano izy ianao zay le mangalatra amin'Andriamanitra zay Andriamanitra nefa mandefitra foana maniraka hafandray izy maniraka hafandray izy tahaka izany koa ny fiainam-piangonana ry abana natao ioto vokatra reny olona ny rano amintsika reny misy mpitaiza sampina amin'ny fanolosolo ao misy mpitandrina amin'ny fanolosolo ao dekona amin'ny fanolosolo ao aiza ny vokatra avy amintsika any mamitamin'ny tompo mamitamin'ny tompo ary ty tompo be fitiavany ty mandefitra tapitra nalefa ny tany ny mpanompona mbola nangina ihany izy mba mipetrahanareo mitoerany rainareo mahatanty an'izany efa alefa amin'ny anankiray voadariko alefa ny hafa voadariko ny sasany maty mbola tsy nietsika ihany izy fa ahoana ozy izy amin'ny andinin'ny fahaenina mba vakitsika andinin'ny fahaenina ary mbola nananankiray izy dia zanananalana ka no farany dia nilakazakany aminy izy ka nao anaja zanako izy eritrereto hoe tena hoe négociateur matanjaka be Andriamanitra mandefitra diplomaty be izy nakariny foana zany ny gradin'le olona iraha le zanako mihitsy mba fa tokany io mba hajainy io hoe za tsy manana afa-tsy io irahako any io sao de mba am'izay koa zareo mba mifanaja samby olom-bebe zanany mihitsy ny raha natao tsy hita reny mpanompo maro be maty voakapoka reny tsy nasina resaky reny ny zanako ny rahako eritreretra zay le fitiavan'Andriamanitra atsika adinono ny fahotantsika rehetra naniraka ny zanany izy ary zany no nataony jiosy tantarany jiosy manko satria nyvoalopoko Israely izy tsika novonona ry sasan'ireo ry Zakaria novonona ny enjena ry Eli amin'ny farany de irahana Jesô manao fanoharana ary ny mahagaga tamin'io ry havana araka reto mpanorandalàna reto le fanoharana satria izy mahalala hoe zany voaloboka zany Israely fantany tsara fa Jesô zany le zanaka irahana io tsy te halala kory zala zareo nge le teny amin'io tsy te halala io satria ny mpisorona tamin'ny andro Jesô mpanorandalàna manambaka vahoaka le fanoharana nge mitifitra andry zareo fa tsy miraharaha zareo hoy ny soratra masiny any Jehova ny tany sy zay rehetra ho aminy anazy ny sampana anazy ny fiangonana anazy ny fiarahamonina rehetra tantanitsika ho an'Andriamanitra ary zany no mahatonga ny mpitoroteny gaga zany raha oharina amin'ny tompo be fitiavana atsika de tena ratsy toetra ozy mpitoroteny satria manararoatra le fahatsoran'Andriamanitra jereo ny sokafiny bebolitsika mpitoroteny le mpitoroteny manko miteny ohatra ny mpanao fahendrena na filozofia de nendray miolaka i Solomon eto miteny hoe andininy fahasivy raha atsika hoe za ozy izy nampiasa ny foko namdinika ny zavatra ataon'ny olona rehetra tiambany masoandro izy zany mpandinika misy olona izy manapaka ny namany ka mampiditra loza aminy nataon'ny olona zany izy ny namany nampidiriny kizo mpidiriny loza zay ny zavatra hitako aty izy izy zany foana ny ankamaroany ataon'ny olona misy andro napahan'ny olona ny namany ka mpidirany loza aminy zay zany ny ray ozy izy faharoa izy ny ratsy fanahy ozy izy tsara levenana teny malagasy hoe tsara levenana ny maty tsara levenana milamindamina le ratsy fanahy ozy izy fa amin'ny olona marina izy miala maina miala amin'ny fotoana adino olona tsara ozy izy malaka adin'ny olona fa ny olona ratsy fanahy ozy izy amin'ny tian'ny olona kokoa vakitsika ny andininy faraiky ambin'ny folo saingy sy tantirana vetivety ny famarinany ratsy atao dia za minokiza mifonjana olombelona amin'ny fanaovana azy io nge le tenentsy kristiana hoe mba tapero amin'izay io andro io Andriamanitra
le olona zany manao ratsy foana satria tsy valiana vetivety hoy Solomon nandinika koa izy hoe ela koa le famaliana le ratsy fanahy mbola manao foana izy zany mirere mbo vina ihany voakapoko le zalahy io ndraindraiky tsika manao azany zay koa nitany Solomon hoe ny izy ozy izy tena manahirany satria ela be le ratsy fanahy ozy izy voavaliana tena ela zay zany no mahatonga ny Solomon zany miteny hoe ela be voavaliana ny ratsy fanahy ka io ozy izy tsy mahagaga fa zao 120 vakitsika fa na de manao ratsy injato aza ny mpanota ka ela velona ihany de fantaro kosa fa isoa am'izay matahotra an'Andriamanitra de zay matahotra azy iny na manao ratsy injato ary izy ozy izy ohatrany mbola ela velona ihany ohatrany milamina ihany kanefa tadio izy izy bonheur ny souhaite de bonheur tsy misy fiadanana ho azy ozy izy aza mijery velana ozy izy fa ireny olona ratsy fanahy reny tsy manam-piadanana reny ozy izy tsy misy soa azy ao satria tsy matahotra an'Andriamanitra izy amin'ny 17 vakitsika fa tsy isy soa ny ratsy fanahy fa ho toy ny aliko izy ka tsy aritra ela satria tsy matahotra natrehan'ny Andriamanitra tsy misy soa aza sodoka ozy izy amin'io fa tsy aritra ela iny hoe ny mpitoroteny Ezekela 3 jerentsika ndray ny fitenin'Andriamanitra amin'ny Ezekela satria mampatahotra be Ezekela io zany amin'ny mombany amin'ny fampitandremana amin'ny olona le miandry ondry le mpitarika nefa tsy mikarakara an'Andriamanitra tsy mikarakara zay an'Andriamanitra zany tompo be fitiavana zany mandevitra foana amintsika ozy izy Ezekela 3:7 Ezekela 3:7 eritrereto ny fitiavana Ezekela 3:7 raha hoy zaho amin'ny ratsy fanahy mifaty tokoa ianao ary tsy mananatra azy ianao na miteny azy amin'ny lalany ratsy amonjeny azy de ho faty amin'ny eliny ihany zany ratsy fanahy zany nefa adinoka amin'ny tananao tanao Andriamanitra zany de miezaka foana tsy sitrako ny afatesany ratsy fanahy ozy izy fa mba hialany amin'ny lalany ratsy mandefitra foana Andriamanitra tanarao am'izay fa naniraka mpanompo firy izy miaritra mba azo vokatra amintsika zany ry abana fitiavan'Andriamanitra atsika maniraka izy zay mahatonga atsika misy mifandimby mitondra sampana misy mifandimby mpitandrina mba hatonga atsika isy vokatra reny ka tsy atinao tahaka ny reto mpiasa tany lasa tompony reto itsika fa itsika tsy tompony amin'ny zanatsika amin'ny tokantranontsika amin'ny mpiasa tanitsika amin'ny sampana tariditsika tsy tompony atsika fa napetraky ny tompo ampelatanatsika ihany ireny zavatra reny fa itsika de tena tsy tompony amin'ireny zavatra reny Andriamanitra de tompo be fitiavana ka tokony asa amin'ny fahatahoranytsika fa ny faharoa de zao Andriamanitra de tompo mpitsara tompo sady mpitsara tarizy be fitiavana fa eto izy mpitsara amindeo toizatsika amin'ny tantara amin'ny Marika 2:12 Marika 2:12 vakitsika ny 7 ka hatramin'ny 7 hatramin'ny 7 fa izany mpiasa tany zany de niresika hoe itiny mpandova amindeo vonontsika izy de ho antsika ny ary rehefa nisambotra azy izy de nahafaty azy de namoaka azy teo velan'ny tanymboloboko fa ahoana nataon'ny tompon'ny tanymboloboko amin'izany ho avy izy de andrigana ny mpiasa tany ka omeny nokafa amin'ny tanymboloboko Andriamanitra tompo sady mpitsara eto zany le mpiasa tany nieritreritra hoe iny le mpandova raha vonotsika io lasa tsika ny lova ary zay le toetratsika zay ary ny sambotra azy izy de namoaka azy vela amin'ny tanymboloboko zay tokotrany nahazo an'i Jesosy samborony zareo navoaka ny tanànan'i Jerosalema no vonona tary inona moa nalalany toerana Golgota Calvary navoaka tany velany Jesosy tena nampiomana ny reto olona reto fa ireo tsy rete alala reo
le senerio zany hozy tsika na ny saina efa navoakan' Jesosy zany ange no hitrangy azo mba tratran'izany ihany ry abiny efa mpahafantarina zao ianao mbola tsy tafavoaka ihany fa Andriamanitra ange hitsara ho izy Jesosy ina nataony tanymbolobika raha vononao ny zanany andringana izy omeny olo-kafa io tady olo-kafa izy amenany tanymbolobika ary zany nanjony Israely ry abany rava amin'ny tanànany Jerusalema tamin'ny taona 70 de tsy lasa nimpisorona tsony ny fitarian'ny vavahana jiosy mandrika kehitriny fa ny raby ny mpitondra vavahana jiosy mandrika kehitriny fa jadonona zay tsy nisy mpisorona tsony any Israely mandrika zao ankehitriny zao zay le hoe alaina le tanymbolobika omeny olo-kafa ny faharoa nanjony Israely koa tsy ny jiosy tsony vahoaka voafidy fa itsika zao tsika gasy ny frantsay ny anglisy tsy nijanona tany Israely tsony ny famonjena fa nomena izao tontolo zao satria tezitra Andriamanitra zany mitranga asorony Andriamanitra amin'ny fitondrana ny vahoakany ianao fitantanany le tokantranonao ianao satria solony olo-kafa ianao ary zay nidikany hoe vatony laviny mpanao trano de tonga fihizova ndraindray le olona nahilikilika iny tena izy Jesosy nahilikiliky zareo le vato itsika tiarina mihira hoe Jesosy vato fehizoro ny jiosy tsy nino an'izany tamin'ny fotoanandro io le tena izy ka mahagaga eo masitsika ny jiosy mbola gaga ry avana mandrika kehitriny mahita atsika mivavaka amin'ny Jesosy mbola gaga foana izy inona moa ty Jesosy zany tao aminareo tao de zay tsy nalalan'izany ozy izy zay nefa tao amina mbola fahagagana amin'ny jiosy zay ndikany hoe mahagaga eo masitsika izany ka tandremo tsara ny mamono eritreritra le mamono an'i Kristy tsy jiosy ihany oka zava fa ianao mamono eritreritra io mamono an'i Kristy ianao tsy te hanome vokatra aza mamono ny fanao Paoly apôstôly ianao tsy mety mihaino mamono sofiny io mamono an'i Kristy koa ianao azo eritreretina hoe ny jiosy ihany no namono an'i Kristy fa izaso ianao io isaky ny tsy mety hanome vokatra ianao mibody tamin'olona tamin'ny Kristy le zanakao ny vadinao ny fiangonanao ny sampana reo natao hoe tamin'ny Kristy zay bodotsika raha vao tsy manatateraka tsy miasa amin'ny fahatahorana amin'ny tompo ianao ry havana de mibody ny tamin'ny Kristy vahoakan'ny Kristy reo vahoaka reo na nireny vohitra na ambany vohitra na piasa voageja na mpapiasa na amin'ny fiarahamonina atsy na roa an'Andriamanitra reo fa itsika mpiandrobo vola vita ary zay matetika abdinitsika manana fahefana nringana atsika amin'ny tompo alamy afindrany le voaloboka azo mba tratran'izany ry abana rem-pianakavinanao de alana aminao no ankoranao fa tsy vitanao ary zay no ataon'Andriamanitra rehefa tsy miovitsika aza saritra hitsy tahaka ny jiosy ary izay no teneniny amin'ny Ezekela toko fahaefatra amin'ny telopolo asoroko izy le mpiandro reo izy fa tsy mamokatra afindrako mekolo-kafa io Ezekela fahaefatra amin'ny telopolo Ezekela fahaefatra amin'ny telopolo ny andininy voalohany sy ny faharoa jerentsika Ezekela fahaefatra amin'ny telopolo andininy voalohany sy ny faharoa ary tonga tamiko ny teny Jehova nanao hoe ry zanak'olona mamina ny amelezina ny mpiandro ny Israely mamina ny ka ataova aminy hoe zao no lazainy Jehova tompo loza ny mpiandro ny Israely zay mamamy tena mo tsy miondro va ny tokony andrasan'ny mpiandro ho an'ny zalahandray le ondry tezitra Andriamanitra hoe mpiandro ondry na ny rahanareo fa tsy tompony ireo mpisoronareo ireo mpanjakan'ny Israely reo raha tsy toetra tsambikiny tsika amin'ny andinin'ny fahafolo amin'ny Ezekela fahaefatra amin'ny telopolo ihany andinin'ny fahafolo zao no lazainy Jehova tompony maro indro avy amely ny mpiandro ondry aho de ampamoako ny amin'ny ondrika izy ka hoe soroko tsy andro ny ondrika intsony de tsy hamahantena intsony ny mpiandro ondry fa onjeko amin'ny vavany ny ondriko mba tsy azo no hoaniny intsony mampieritreritra zany ry havana nampitondra fiangonana nampitondra fanjakana nampitondra sampana nampitarika ny kohonana ianao hamely ianao amin'ny tompo ozy izy soroko tsy andro ny ondriko intsony ianao ozy izy zany mampitahotra be tenin'ny tompo zany mpitsara izy Apokalipsy toko faharoa andinin'ny fahadimy any amin'ny faraparany any nampitandrina fiangonana anankiray koa ny tompo ao Apokalipsy toko faharoa ny andinin'ny fahadimy
ny fiangonana nampitandremana am'izany dia ny fiangonana tany Efesosy. Apokalipsy 2:5 dia vakitsika ary Potsaro zay toerana fotsiny bebe ka manova asa voalohany fa rasany dia ho avinao ka miditra ianao le jiro mpanazava io Jesosy asoroko ny jironao satria ianao niala tamin'ny fitiavana voalohany tena fa asa eto manova ny asa voalohany. Tsika manko ry avana maolombelona atsika manao dia avao mangatsika rehefa elaela sady ny tombo koa to mbola ela be vao ho avy aza ovana na ny endurance na ny fréquence sisa manaova zavatra hafandray fa aza mijanona miasa ho ny tombo. Dia izay mahatonga azy hoe asoroko aminao le jiro nomekanao rehefa tsy ampiasainao dia asoroko ho sisa rehefa tsy ampiasaina dia asorona izay ny tombo. Ny ohatra manaraka amin'ny Timothée 2:5 teo milaza ny fahefan'Andriamanitra io. Timothée 2:1 amin'ny 5 ka hatramin'ny 1:10. Didin'Andriamanitra ny resahana amin'io. Ny didy zany milafiny iray zany izy milaza zavatra tsara, milafiny iray milaza zavatra ratsy. Rehefa milaza zavatra tsara izy dia Timothée 2:1 mba vakitsika ny 5 ihany. ny antony didy fitiavana fo madio sy eretina tsara tsy ambikintsika amin'ny teny 5 nefa fatatsika fa tsara ny lalàna raha entinao lalàna. Ny antony didy ozy izy inona? Raha entinao araka amin'ny antony tsara satria ny didy 10 mizara 2 fitiavan'Andriamanitra ny tapany voalohany efitra voalohany fitiavana namana angely hoe aza mangalatra aza mamono olona tsara io amin'ny lafin'izay ozy izy satria mijery ny fitiavana. Fa izy koa nefa ny manahirana rehefa tsy ao le fitiavana. Dia eo indray zany Paul manitsy amin'ny 5 vakitsika ny 5 ka fantany fa tsy olona maro manovana lalàna fa ny fandika lalàna sy ny maditra dia tsy matahotra Andriamanitra sy ny mpanota tsy ny olona tsy manaty zay masina tsy ny olona vetaveta sy ny mpamono ray sy ny mpamono reny ny mpamono. Ratsy indray io didy io zany satria fitaratra zay mahafan'ny Paul apôstôly ny lalàna dia fitaratra jerena hoe za ty ratsy ary zany ry havana tsy aizantsika mijery fitaratra. Ny olona mijery fitaratra dia miteny manankiry hoe za maninona azotsika be le izy tsisy olona mijery fitaratra fa hijery ny atsarany izy raha mijery fitaratra. Ary zany psikolojia tokony etreretina fa ny lalàna tsy zay. Ny lalàna rehefa mijery eo anao dia ny aratsinao no avoakany. Azotsika be sany resaka izany. Ny lalàna milafy ratsiny rehefa mijery fitaratra zany ianao dia ny aratsinao no mivoaka eo. Asa misy fitaratra manao an'izany moa le bombe reny angamba mety manao an'izany lasa be orina be ianao mijery eo. Ka izay le lalàna le fitaratra tahaka an'izany reny riavana ny lalàna misy karazana fitaratra manko manao an'izany ka le fitaratra zany ho an'ny mpandika lalàna ozy izy ho an'le maditra. Ireo olona reo zany rehefa mitaratra dia hitany hoe za tsy matahotra Andriamanitra za le vetaveta mpamono resy reny sodomita homosexuel sy ny sisa zany mpangalatra mpandainga. Izay ny asan'ny lalàna ary zay mila antsika tompo tsara marina. Ka ianao zany inona ny tianao? Le Andriamanitra be fitiavana ve ny tianao sa le Andriamanitra pitsara ka manondranao hoe ianao mpamono olona ianao mpandà resy reny ianao mpangalatra zay koa ny Andriamanitra be fitiavana izy amin'ny ilany fa mitsara izy amin'ny ilany. Ka anjaranao zany mieritreritra anao atsika anatina ny tompo amin'ny mahabe fitiavana azy. Tsy anao le mpiasa tany efa namono olona firy nandeferana mbola nivonoana koa ny zanaky le tompo tany andefitra va izy amin'izany efa tafahoatra. Fa andao hijery le fitiavana dia mbola maniraka ny zanany Jesosy Andriamanitra andao tsika negosia amin'ny Jesosy. Andao tsika antianty amin'ny Jesosy mba hifona amin'ny dadana any lefa le taloha mba hifonany. Zay ngely antony vavahany zay ngely anaran'i Jesosy tsika tsy manana anarana ho sy niavana tsony fa efa tratra efa namono efa nangalitra n'le voaloboka fa i Jesosy sisa ny dernier recours
dia andaotsika anatina ny jesosy fa maniraka foana izy ny zanany amintsika ary ny zanany efa miteny hoe zay manatinay tsy mba ho laviko mihitsy. Ho an'Andriamanitra riry ny voninahitra. Amen. Vavaka isika tokony hiasa amin'ny fahataoranao Andriamanitra izahay. Tena be fitiavana anao dia andeha tompo ny zavatra rehetra azy. Hay izay mangala-pihinana, hay izay tsy mikarakara ny ankohonanay, tsy mety hanome vokatra amin'ny zavatra rehetra tantaninay. Ary tsy vitan'izany ihany fa manilika ny olona mananitra anay, tenenanay lainga, tenenanay teny maharary, manidy ny fonay izahay, mamindrafo aminay, mamila ny elokay, mampianaranay tandrina ny ankohonanay, ny sampany, ny fiarahamonina, ny fianakavianay, mbo tsy mpiandro mamamy tena, tsy mpiasa tany mangalatra, ka lasa ianao Andriamanitra indray no mangataka ny atiny. Endre ny fitiavanao anay Tompo. Indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, tena mandondona ianao. Mamindrafo aminay fa tsy nanokatra ny fonay izay idiranao. Mamela ny elokay foa adininay fa mpitsara ianao. Manana ny fahefana rehetra amindoro ny tanànanay, amindoro ny fanananay, anala zay rehetra ampelantananay ka omena olo-kafa. Na ny vadinay na ny zanakay, na ny orinasanay, ninina azonao omena olo-kafa izany, na ny fiangonanay, tahaka ny nataonao tamin'ny Jiosy. Manitry tena malonanay Tompo. Aza manaisitra n'izy rehetra nomenao anay fa ny be fitiavana ianao. Mijery ny tarehinay amin'ny alalan'ny lalàna zay dia mahita fa mpamon'olo zay, tsy mpanaja raisireny, mpaniratsira, mpangalatra koa. Eny, vetaveta amin'ny zavatra maro samihafa. Mamindrafo aminay sa madio zay efa kely kardiovo ny fonay mba afi-pahotana Tompo, fa tsy mendrika izahay. Mampianara anay mba ho tena voaloboka mahavokatra koa, ka azo vokatra tsara mankany an-danitra. Eno ny vavaka mangina sandratray Tompo. Marina ianao raha mitena ary tsy manantsina ianao raha mitsara. Koa mangataka aminao zay Tompo, aza manaisitra ny fanahy ao atanatinay. I raha mandrakariva ny zanakao mba hiantantanay noho ny amin'ny fahotanay, ka mindra fo aminay izy noho ny amin'ny anarany reriany no angatanay vavaka fa tsy manana inona entiny anatrehanao zay Tompo. Amen. 3:valopolo ho toy ny vavaka fifonana. Ory mpanota aza manda. See
Tompo be fitiavana no miantso atsika. Andeha isika hitsangana ndreny teny soamafaly dia hamafa ny fahotantsika izy. Hoy ny apôstôly masina. Ary Andriamanitra dia manan-karena amin'ny famindram-po ny lehibe ny fitiavana izay nitiavana antsika. Fa ny fonom-bola maty ny fahadisoantsika aza isika dia nahavelona antsika tao amin'ny Kristy izy. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny fonoana. Tsy avy aminareo izany fa hanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehere. Fa asan'Andriamanitra isika voaforona amin'ny Kristy mba hanao ny asa tsara ka hamindrano fo amintsika. Noho izany ary havana dia voavela sy voafafa koa ny fahotantsika noho ny anaran'i Kristy Tompo samy amin'ny deran'ny Tompo isika. Sambatra ny olona izay voavelana sy voasary ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy saintsy voavelana ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Larakira fa fita amin'ny 750 ny andeny ny voalohany sy ny fahaefatra ny derantsika ny Tompo amin'izany famelan-keloka no raisitsika izany. Satu fatu natira natina isa masa valeribe Jesus suki befiji wale suaeribe unatina avisae baisa jana Ivavaka isika. Tompo misaotra anay tokoa zahay. Tompo, fiadananao nomenao anay tonga ty anatinay ny mazava lehibe eniky ny fahasoavanao zay satria navelanao iloka. Navelanao indray ho piasa tany, ho piandry ny ondry kelinao, na ny ondrinao anantokatrano zamy, na ny tany asanay zamy, na ny orinasa asanay zamy, na ny asa sahanay zamy, na ny fianaranay zamy, na mpianatra ampianaranay zamy, na ny marari-tsabonay zamy, eny rehetrarehetra dia navoazinao, mba ho piasanao tokoa izahay. Misaotra anao Tompo, ka eziky izay hanome vokatra ho anao. Tsy hanilika ireo mpanomponao izay ny raha naka-vokatra, fa hanome vokatra ho anao. Indrindrandrindra ianta mandrakariva amin'i Jesosy Kristy zanakao. Ka ndray azy amin'ny fifaliana, fa irahanao izy satria zanaky ny tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka mamangy anay. Ko mianta aminao koa izay ry Kristy, midira amin'ny fonay, aza mijanona mandondona, fa mampandrosa anao zahay. Ka hiara misakafo aminay ianao. Iany koa ny fanahy masina, misaotra anao zay manamasina anay mandrakariva, mba ho masina izahay. Ko ankehitriny ry fanahy masina mianta aminao zahay. Ento ny fangatanay ao amin'ray ao an-danitra. Misy ireo izay tsy salama, angatanay fahasitranana. Misy ireo izay nidonam-pahoriana, angatanay fampiononana fa fanahy-pampionona ianao, papirisika papahiry. Ary ianao no anampy izay manana olana eo amin'ny asana, tsy anasa, eo amin'ny fitsarana, amin'ny tany, amin'ny zavatra maro samihafa, ianao fanahy masina anampy anay amin'izany satria ny raha no atianay ianao tsy nomena fanahy oso zay fanahy mahery sy fitiavana. Ko mianta aminao zahay. Da io ny zanakay na izay misy azy ireo satria mbola anjara ndraikitray tokoa hatrana ampitan-dranomasina na izay misy azy ireo. No Andriamanitra azy ireo ka anao zava-dehibe ny mahazanak'Andriamanitra azy ireo. Tsarovo ny firenenay, ny fahantrana, ny aretina mamely, ary manome fahendrena ho amin'ny mpitondra anay ianao.
fa tsy tompony tokoa izy fa pindrana koa amin'ny fahefana. Da io re mpitondra fiangonana ampahatsiarivo mandrakarivo mba tsy ho mpiandro mamamy tena fa tena iandro ny ondro tokoa. Tsarovy ny zanak'Andriamanitra rehetra, amangy azy ireo ianao mitoerina rehetra misy azy, ijery azy ireo tsirairay avy fa be fitiavana ianao. Ka anao Andriamanitra nankinanay amin'ny fiainanay, amin'ny tontolo andronay, izay rehetra ataonay indray amin'ny herinandro vaovao ty ho ambany fahasoavanao. Izany no angatay amin'ny anaran'i Kristy izay vela sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia maniraka antsika mandrakariva mba hijoro vavolombelona, ka ny fanekemponoana no anantsika izany. Dia ho tononontsika ny fanekemponoana larina fahaefatra, fanekemponoan'ireo vavolombelona izay hovakitsika mifandimby. Manambara ny finoanantsika amin'ny Jesosy Kristy isika da araka ny tenin'ny Jaona Mpanao-Batisa hoe: ilo zanak'Andriamanitra izay manesy ny fahotana zao tontolo izao. Sy araka amin'ny tenin'ny Antaony Andrea hoe: efa hita Mesia izahay. Sy araka amin'ny teny nataona Natanaela hoe: Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakany Israely. Sy araka ny teny nataony Samaritanina hoe: tena nandrena ka fantatra fa izy tompony mpamono zao tontolo izao. Sy araka amin'ny teny nataon'ny Petera hoe: ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona, ianao ny manana ny teny fiainana mandrakizay. Ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe: tompo sy Andriamanitra. Amen. Hipetraka isika fa ny mpanefana ny Tompo hitsangana hanomampanahy izy. Ny hira fahaefatra mamin'ny fitianao, ny hira fahaefatra ka ny andinin'ny faharoa no raintsika mpanefana ny Tompo rehetra ampitsanganana. Voalohany toko fahatelo ny amin'ny fahavalambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo no zaraina amintsika. Petera voalohany toko fahatelo andin'ny fahavalambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo ovakitsika miaraka. Fa Kristy koa azy efa nijalonay mandeno ny ota dia ny maro namonjy ny tsy maro mba hitondratsika ho an'Andriamanitra ka nivonona tamin'ny nofo fa nivelomona tamin'ny fanahy. Zay nandehanany sy nitorinteny tamin'ny fanahy sy tandromaizina, dia izay tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny fahapon'Andriamanitra tamin'ny andro Noa, raha mbola namboarina samby fiara, izay nitirana olona vitsy dia izy vananianaka ka nanenjeny azy tamin'ny rano. Izay mamonjy anareo ankehitriny dia nibatisa tena ny tadidon'io, tsy ny fanesoana ny fahatonofo nefa fa ny fitadiavana fieritreretana tsara Andriamanitra amin'ny tsanganana Jesosy Kristy tamanaty. Izay eo amin'ny tany ankavan'Andriamanitra fa efa lasa ho any an-danitra izy ka efa nampanekena azy ny anjely sy ny fahefana ary ny hery. Amen. Petraka ianareo. Nisy fampianarana vitsivitsy ao anatin'io ry havana. Voalohany Kristy izy nijaly indray mandeha mba hamonjy ny tsy marina, hitondra antsika amin'Andriamanitra. Ny vonona tamin'ny nofo fa nivelomina ny fanahy. Zany hoe Jesosy rehefa maty zany dia maty ny nofo fa ny fanahy tsy mba maty fa nandeha taiza amin'ny fanekemponoana apôstôlika dia nisy hoe nidina tany amin'ny fiainany tsy hita. Io le azavain'ny Petera hoe i Jesosy nidina tamin'ny fiainany tsy hita io moa nanao inona? Matetika tsy hita ny valiny izay. Anisan'ny valiny anankiray ity amin'ny Petera ity manazava azy andininy fahasivambin'ny nge jerevantsika ahoana ho sisy izay nandehanany sy nitoriny teny tamin'ireo fanatiny ny tandresa.
Jesosy zany nidina tany amin'ny fiainantsika dia nandeha tany amin'ny fiainantsika tany izy nanazava tory-teny tao izy. Ireo olona reo izy ny tao matsikaiky le izy amin'ny 20. Ireo olona reo izy le tsy nanaiky fahiny fony ny andro ny faharipon'Andriamanitra tamin'ny andro ny Noa. Efa ela zany reo olona tao sa voatsela? Efa ela sa mitao mampieritreritra zany ry havana, migadra ao an-tranomaizina miely. Tena misy io elo io tena misy io afobe io tamin'ny andro Noa zany zareo efa tao. Ela zany dia nandeha tao Jesosy se présenté hoe tia. Zay zany le nataony Jesosy. Zay nivaly hoe nidina tany amin'ny fiainantsika ninona moa Jesosy namangy tany an-tranomaizina dia nahita le olona maro hatramin'ny andro Noa efa tao. Efa ela zany tao. Zay le hoe nidina tany amin'ny fiainantsika. Ka ry Noa valy mianaka nivonjena tamin'ny rano ozy izy. Fampianarana faharoa momba ny rano. Io rano io izy mamonjy anareo ankehitriny io dia batisa. Le rano tamin'ny andro Noa zany tamin'ny didiny batisa. Izy valy mianaka nivonjena tamin'ny zay ne mahatonga ny batisa ry havana sady mahafaty ny mahavelona. Ny batisa zany sady manambara fahafatesany ny fahavelomany. Satria ny rano manko mahafaty. Maty le olona tamin'ny andro Noa. Fa ny rano koa mamelona namonjy andro Noa. Ka ny batisa ry havana milaza fahafatesana amin'ny lafiny ankilany, fa amin'ny lafiny ambadika milaza famonjena, milaza fahavelomana. Ka tandremo fa zava-dehibe batisa io sady mahafaty io ny mahavelona. Karakaraky anao io kiaraka amin'le sambo fiara ve tahaka ny Noa. Raha iverinao fa tandidiny sambo fiara ny batisa dia mahavelona. Reo zany io batisa io mamonjy atsika ankehitriny ho peterana nazava. Jesosy zany tsy manasa lotony nofo ny batisa. Zay dikany hoe tsy nabetsaka ny rano mikontika hoe rano be sa rano kely sa barika sa ny rano tapahana sa ikopa. Tsara le vatana ny sasana ny nofo fa inona ny fanahy. Ka tsy mikonty nabetsaka ny rano amin'ny batisa fa i Kristy ny mikonty. Satria raha tsy nitsangana tamaty Kristy tsy isy dikany ny batisa. Matetika ny olona miady hevitra amin'le rano. Nanareo tsy izy farana tete. Ka le rano manambara ny famonjen'ny Kristy, manambara ny safidran'ny Noa zay nanavitra valy mianaka ny rano, manambara fanadiovan'ny Kristy ny rano. Fa tsy nabetsaka ny rano ny zava-dehibe satria tsy manasa lotony nofo fa ny lotony fanahy no sasana. Kristy io agnitanana kavan'Andriamanitra ny zava-dehibe izy ao amin'ny batisa. Kristy mitafy ny olona rehefa vita batisa. Na izy nareo atao batisa dia mitafy ny Kristy fa tsy le rano. Le rano maina vetivety eo. Fa inona ny entiny olona mody rehefa vita batisa izy? Rano sa Kristy? Kristy no entiny olona mody. Zay mahatonga hoe batisa dia Kristy ny zava-dehibe. Eto zany fampianarana amin'ny teny hoe Jesosy nidina tamin'ny fiainantsika namangy ireo olona tsy voavonjy tamin'ny andro Noa. Ka mampatsiaro hoe ny batisa raha tsy tsatra tahaka ny olona ao amin'ny fiainantsika tao ianao, tsy ho tratra tahaka an'ireo ianao, ekeny batisanao. Fa nahavonjy anao io batisa io tamin'ny alalan'ny Kristy. Ka ny fanasany tompo dia fiainana n'le batisa. Matetika dino zay. Ny batisa indray mandeha fanasany tompo atao matetika mampatsiaro fa ianao dia vita batisa pirelova amin'ny Kristy nodiovina tamin'ny rano Kristy. Ivavaka tsika. Misaotra anao zay tompo fa ny ranao tokoa ny zanakao. Mba tsy hahatonga anay ho latsaka amin'ny fiainantsika tahaka ireo olona tamin'ny andro Noa fahiny, fa nivonjena tamin'ny batisa izahay. Ndety ny fanasany tompo rehetra n'aiza n'aiza misy azy manoma amin'ny mpanahy. Mahatsiaro fa ny azo fijalianao no nahazoanay an'izany. Mba tsy hozongozony koa ny finoanay amin'ny fampianarana maro samihafa. Fa nao Andriamanitra nanome ny ranao tao amin'ny Kristy. Zay le ambara amin'ny fanasany tompo. Ary amafisina mandrakariva ny batisa tao aminay amin'ny alalan'izany fandraisany ny fanasany tompo zany zay nofo amandran'ny Kristy. Ko manasanay, manadiovanay mpanay fanasany tompo rehetra ary ireo mpanay fanasany tompo zay lavo mba hareny tompo mba hiomby natabatra aminao. Zay efa mitsangana tazomy tsara mba hajoro ka hiara-misakafo aminao ana amin'ny fanjakan'ny lanitra fa misy sakafo be sady matsiro ny matavy sady fiainana ho anay anan-danitra miandry anay. Teneninao mandrakariva hoe isotra amin'ny voaloboka indray amin'ny anankiray sy ny maro be avy aty an-tany ianao ndray andro any. Ko mitahiny mpanay fanasany tompo rehetra misaotra tompo.
amen. Misaotra ny tompo tsika ry havana ny amin'izao fanompom-pivavahana izao. Misaotra reo teknisianina rehetra miaritra tamin'izay volana maromaro zay isika. Ny sary sy ny feo rehetra ny ampakarina tamin'izany zay namonjy fanany olona maro, ny tompony voninahitra zay tompony tany. Ny saorantsika fa izay dia piasa tany tsy mahasoa ihany. Dia mivavah ho anay mandrakariva koa mba hanolotra vokatra ho an'Andriamanitra. Iova amin'ny endriny hafa ny fandraisantsika fotoam-pivavahana manomboka amin'ny heriny, fa hoentsika amin'ny vaovao apetaka amin'ny peditsika ny ora na rahantsika izany. Dia mitondra mbavaka an'izany koa tsika mba tsy hidina ny ampanahy hitombo hatramy, ary misaotra an'ireo be dia be hatrana ny mpitan-dranomasina ny marobe ny laza fa navonjo ny fanahin-jareo ity fandarina ataontsika ity. Dia misaotra ny tompontsika fa ny tompo nanao an'izany fa tsy izay velively. Aza dinona ny rojombavaka atsika ny amin'ny 9 ka hatramin'ny 7, ny maraina amin'ny 5 ka hatramin'ny 9. Mbola mitovy foana ny hatrany ny asa ataontsika sy ny fampianarana maro samihafa amin'ny pejy izay iombonantsika. Mitompo ny voninahitra ny hijery atsika tsirairay avy. Marina izao fotoana izao tsika ry havana sady andray ny sodra amin'ny tompo, hitsangana isika nanira 300 nandiny ny voalohany sy ny faharoa ny alohan'ny tsodrano, ny andiny ny fahatelo ny aorinan'ny tsodrano. Andriamanitra aminareo izao tsodrano zao ka raiso amin'ny finoana. Andriamanitra hanamasina anareo samy tanteraka amin'ny fiadanana, ka hoarovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo, tantenanareo, ny fitiavanareo, ny zanakareo ho tanteraka tsy hanantsina amin'ny fiven'ny Kristy ireo. Ho tahino raha mandeha, ho tahino raha mitoetra, ho tahino raha miditra, ho tahino raha mivoaka ny tokantranonareo. Hatramin'izao ka mandrakizay, naiza misy anareo. Amen. Petraka ivavaka mangina isika tompo. Ho an'ilay mpanjaka tsy manan-taloha tsy mety maty tsy hita, dia ho an'Andriamanitra tokana ihany ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay.
ho an'andriamanitra rerany ny voninahitra amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.